amahelominitra ny émorasisiny eto amintsika ny fandarana manokana zany no anasanantsika mpiaino amin'izao fotoana izao satria manambahiny ny toeram-piasana tonga somatsara eto Anjorobe eto amin'ny toeram-piasana ihany koa Andriamatoa Laza Razafiarson. Efa nisy ny fanitanana sy fampahafantarana moa tao amin'ny antso filazana izay miverimberina miverimbieny teto amin'ny onjam-peo ho antsika eto amin'ny Anjorobe tsy akanavaka mikasika ny fanofanana izay karakaraina izay tanteran'Andriamatoa Laza Razafiarson zany ka tonga eto mihitsy izy miaraka amin'ireo mpiara-miasa aminy Andriamatoa Laza Razafiarson fahamiravanao tompoko tonga soa fahamandrainao ihany koa zay eto amin'ny toeram-piasana. Andriamatoa Laza Razafiarson moa dia flou national ny antoko politika RCR na lavenana hoe Rassemblement des citoyens responsables pirenena ampiraisiny andraikitra mivoy ny fanaovandrafitra ianareo dia arak'izany ary tonga soa eto Anjorobe efa nabarako teo natsitiko kely dia hoe fanofanana eto ka mikasika izay atondian'ireo etsetompoko no andelo asitsika resaka eto am-pandoana faly mamena ny araba tompoko. Miaraba ny madame Miray, miaraba nareo PN ny radio Anjomara ihany koa eto Anjorobe, miaraba ny vahoaka n'Anjorobe iray manontolo dia misaotra PTP nareo ato amin'ny radio mandray anay au niveau ny RCR ny Rassemblement des citoyens responsables. Miaraba tompoko. Ien tompoko dia manarak'izay ndao ary irosona ny votoaty ny fangarana ny resaka fanovandrafitra zay moa zany no nanaovana fanitana ien tompoko dia ndao ary irosona ny votoaty ny fangarana ny resaka mikasika ny fanovandrafitra isika satria izay moa zany no naverina mbelombelo tao amin'ny antso sy ny filazana ny fampahafantarana fanitanana ny vahoaka teto amin'ny onjam-peo dia mametraka fantaniana zany isika eto hoe inona moa ilay fanovandrafitra ary inona ilay rafitra mivana. Araky ny fanentanana rehefa mihainona teto amin'ny radio ihany ary voalazanao teo madame Miray ny RCR moa ny afantaran'olona anazy dia efa ela no movizana zany tao hoe fanovandrafitra izany satria iarahantsika mahita ny fiainam-pirenena ny ainatsika na dia atao aza hoe mbola tsy ampy enimpolo taona tsika ny fahaleovantena kosa efa 520 taona nefa isika zao dia mbola sokajiana ho isan'ny firenena mahantra indrindra eto ambonin'ny tany. Raha nakaty Anjorobe zay dia voavy nitsidika tany amin'ny faritry Eropa, tany amin'ny faritry Frantsa, tany Marseille, tany Paris, tany Suisse, tany Allemagne mba mijery fivoara zao tontolo zao satria ity fiofanana zay ho ataonay rapitry ity dia efa tetezanay amin'ny Madagasikara ny tany amin'ny faritra Avaratra, ny faritra Atsimo Atsinanana, ny faritra Andrefana, ny faritra Voanay Atsinanana, ny faritra Atsinanana efa natao avokoa ary tonga zao ny fotoana ho anjarana Anjorobe indray no sitraka zany fiofanana zany raha pitso maraina amin'ny sivy sasany amin'ny village Tsarady ao Alakamisy. Ao anatin'izany fiofanana zany no ahafantarana an'ilay hoe inona ilay fanovandrafitra ny veziny RCR satria raha nisy ny tolona iny tamin'ny 2025 zay tadiditsika tsara dia saika nitaky an'izany fanovandrafitra zany avokoa ny voaka malagasy rehetra manerana ny Madagasikara. Aka ohatra vitsivitsy isika fa raha ny fotoana zay ananantsika eto dia tsy ho ampy velively ilazana ilay tena voatoatan'ny fanovandrafitra fa ohatra vitsy fotsiny no raisitsika. Raisitsika ohatra ny rafi-pitsarana, ny rafi-panabeazana zany hoe fampianarana zany, ny rafitra fahasalamana, ny rafitra fitantanan-dra-panjakana na ny administration zay mampikaikaiky ny voaka malagasy tao anatin'ny taona maro zay ka raha ireo rafitra reo ndraisina nefa miova ny mpitondra fanjakana dia tsy manova ninina raha tsy miova reo rafitra ireo. Raha isika ohatra ny fitsarana, ny fitsarana raha ohatra ka tiabe tatao anao zany no mangalatra koa dia aiza moa zany madame Miray no lany be tatao ny tsaraina miakatra ny Tanarivo any Ambohidrabiby zany hoe ohatrina ny frais zany mandeha makany amin'ny toerana miala avy amin'ny be tatao miakatra ny Tanarivo za zao
siverivo zany hoe raha mandeha anao zany siverivo ale siverivo retour roalina zay akoatran'ny droit alohanao fitsarana fa ny azadino mbola iantoanao ny frele mpangalatra dia nitoanao le frele zandary anakiroa mitondranao any fitsarana zany olona efatra nareo 7 dia ampitomboina roa zany hoe 9 alina aloha zany lany mandeha mandroso dia 9 alina ny lany mandeha miverina 2 alina zay ary raha maka avoka ianao dao ataotsika maka avoka ianao farankiry 3 etsy dia mandany 4 etsy ianao zany zay a alatra koa nresaka eto a ny vidiny akoa atrina ty aminareo arakaraky ny vanim-potoana farany lafo roa alina mandany 4 etsy ianao zany miady any fitsarana zay anao va mahazo rariny am'ilay 2 alina ilaina ve zany fitsarana zany ilaina ve mitory amy fitsarana raha ohatra ka misy mangalatra ny akohonao izay no mahatonga ny olona tsy mahatoky an'lay rafi-pitsarana dia miroso makany amy fitsaram-bahoaka amin'ny akapobeny satria tsy manana olona hitarainana ny vahoaka malagasy tao anatin'ny 5 taona tsika zao manleo tena hiditra fa 9 tsika zao fa mbola mandraka androantsika dia 7 any tribonaly manerana am Madagasikara zany rafi-pitsarana zany ho itiana ovaina raha miteny zay hoe ndao novarafitra maninona raha mbo metsika fahefa-pitsarana ny any fotony ka mba nialatra madinika tahaka andreny na nialatra koa na niady ampivady dia nijanona eny amin'ny fokon'olona eny amin'ny commune ny fitsarana dia mba any manapa-kevitra satria raha jerevantsika ny dossier eo amin'ny tribunal ohatra dia ny ady ampivady ny be indrindra raha tena mbany vohitra ty moa zany zavatra iainana andavanandro zany a tsy afaka miala am'izany anjozorobe noho ny amin'ny fahamamony ray mpianakaviana dia nifikasiha tanana ny vehivavy aty ambany vohitra ty a isan'ny fototra iray marava ny tokantrano zany satria tsy misy fanabeazana intsony eto amin'ny firenetsika zay nidiranay amin'ny rafi-panabeazana zany hoe raha misy vehivavy voadaroka ao atokantrano anakiray ka mba hitaraina izy dia tsy afaka mitaraina namizana amin'iza satria hiakatra any Antananarivo zany vo afaka hitory le vadiny mikasy tanana mandra-pahatonga any izy efa mety tratra le lehilahy ndray dia vonony any an-dalana dia mahatonga ny voan'olona aty ambany voatra rehetrarehetra aty ohatra ray fotsiny zay a amin'ny resaka fitsarana zany fa fiarahamonina rava izany dia vokatry ny rafi-panabeazana tsy mifanaraka amin'le rafi-piarahamonina ihany koa satria ny fanabeazana zay arahantsika am'izao fotoana zao ireareantsika aza indraindray no manaraka programme avy any ivelany fa raha mamboly vary ohatra anjozorobe misy sekoly anakiray ve mampianatra mamboly vary eto anjozorobe mba valeo raha mahita ianao sekoly ray fotsiny mampianatra mamboly vary fa vary ny fivelomantsika etra tsy mifanaraka amin'ny kolotsaintsika zany mifanabeazana raha makany tsy motsinanana ianao a tsy mahita sekoly ray mampianatra mamboly kafe raha makany sava ianao zany hoe ny faritra varatra tsy mahita sekoly anakiray ianao mampianatra mamboly vany zany hoe tsy ampianarina ny zaza malagasy io any mitrandraka ny arena misy eo aminy dia azagagy ianao raha milefa eo izy dia mamonjy any andreny vohitra satria heveriny fa any ny paradisa miantitra sy ny zazakely sisa no mijanona teaterana dia lasa trano haolo daholo ny trano rehetrarehetra fanaovana vakansa zany sisa ary raha misy trano tsaratsara io a dia tranon'olona mipetraka any Antananarivo io fa mandalo io izy amin'ny fotoana vakansa fa ny trano ratsy rehetrarehetra no misy mipetraka dia ho an'le tantsaha heverina ho tantsaha zay tsy nampianarina anamboly akory fa mandrakandroany dia mbola mivelona n'ilay teknika lay fomba fambolena tamin'ny taona 790 no iainana mandrakandroany noho izany tsy nivoatra misy fambolena io satria tsy nampianarina tany an-dakilasy io noho izany a mahatokoa zany a rafi-panabeazany hovaina koa zany rafi-panabeazana roa zay rafi-pitsarana anakiray a rafi-panabeazana anakiray raha miova zany mpitondra rapitso ka hiditra amin'ny fifidianana ray isika nefa tsy mitotika an'ireo rafitra reo mpitondra dia zavatra verimaina ihany no tolomatsika ka novatsika olona isanandro sanandro eo nefa le zavatra mandona ny fiainatsika andavanandro tsy voakitika meko ohatra ray fahatenana ny mirafi-pitantanana na ny administration raha jerevantsika ohatra ny fangalana kopy fotsiny mandrakandroany tsika raha terako eto anjozorobe ianao ka affecté any toliara ndray aman-dreninao aiza miviana maka kopy aty anjozorobe ny frais avy eto anjozorobe maka ny toliara farafahakeliny no mandany ray tapitrisa
ale retour mividin'le copie amin'io arivo sa roa arivo mividin'ny copie eto aminareo mandrakandroany sika zany de tsy navita nampiara-miasa ny commune rehetra raha Madagasikara hoe rehefa mamiala eto Jojorobe nge madame Miray ka tonga ny Toliary de any izy maka copie fa mivery eto Jojorobe ianao ary raha makany andafy ianao tonga ny Allemagne na tonga ny Suisse na tonga ny Canada mihitsy azy ka ikarakara taratasy de tsy maintsy miverina aty any Jojorobe ianao fa satria ny ambasadsika rehetra any de tsy afaka mamoaka taratasy momba anao fa tsy maintsy miverina eto ianao zany rafi-pitatanana zany na izany administration zany atao hoe administration maty ka tsy hitondra fampandrosoana novinanoviana manasarotra ny fiainatsika zany ka mahatonga atsika ny roso makany amin'ny kolikoly na manao usage de faux mihitsy zany hoe misoloky mamorona taratasy satria sarotra loatra le administration tsika de mahatonga atsika manaonao foana hoe aleo mamorona copia any am'izay toerana misy anao any vokany a tsy afaka androso mihitsy nysika raha ireo rafitra reo fotsiny ohatra no miovoka de manova zavatra be debe amin'ny fiainatsika andavanandro telo zay zany hoe ny rafi-pitsarana ny rafi-panabeazana ny rafi-pitatanana resahatsika aminay ny fahasalamana manana accès na afaka miditra any amin'ny hôpitaly mamay-poana ve ny vahoaka malagasy aty Jojorobe ao anatin'ny enimpolo taontsika tsy navita nametraka rafi-pahasalamana ho an'ny vahoaka malagasy fa zavatra tsy manjary ary raha miakatra ny Antananarivo anao ka mba hitsaby tena satria tsisy fandidina eto tsisy ninino eto tonga any ianao any amin'ny couloir ianao matory any ianao miambina marary zany zavatra ianatsika noho izany tsy manova ninina ny fanovantsika rafitra politika fotsiny ka hijanona fotsiny hoe hovaina ny mpitondra fa na io rafi-pifidianana io azy zay ametrahantsika mpitondra rafi-pifidianana tsisy ilana azy io raha mifidianerser azy satria ny valim-pifidianana avy ety Jojorobe de tsy maintsy bataina makany Antananarivo zay vao deklarena hoe naresy ny candidat na Jojorobe anankiray fa maninona ny valim-pifidianana tsy azo avoaka eto Jojorobe de atao zay moana zany valim-pifidianana zany eto de tsisy ny alabato satria raha eto mivoaka ny valim-pifidianana de tsy afaka mangalatra kory any candidat na any fanjakana io na aniza satria miala avy ao fokotany ny valim-pifidianana tonga amin'ny commune izy raha Pitso Maraina vita zany fanosam-bato androany arivo amin'ny enina tonga amin'ny commune ny valim-pifidianana raha Pitso Maraina ateron'ny commune amin'ny district de misy mpitsara eo amin'ny district asiana manao déclaration manao valim-pifidianana de afaka telo andro mivoaka valim-pifidianana rehetra manerana Madagasikara atambatra fotsiny satria ny mpitsara rehetra de mana telefona de alefa amin'ny telefona ny valim-pifidianana mpitsara le mandefa azy eto dia mazava be fa tsy afaka ny anohitra valim-pifidianana ty atoerana le mpitsara fa raha manohitra an'izany izy de ho tezitra le vahoaka fa ny zavatra misy ankehitriny de valim-pifidianana avy any be tatao vita somily lavitondro hoentina any amin'ny ACC de mba eritreretany hoe ahoana moa ny afantaran'ny ACC fa lavitondronao zany ny tonga any amin'ny ACC nga misy fitsarana lavitondro ao amin'ny ACC zay no mahatonga ny alabato satria hovaina fotsiny le lavitondro eny an-dalana iny de lasa resy le candidat mpandresy de zay tiany mpitondra fanjakana atao no atao ohatra efatra reo madame Miray ilazana amitsika fa tsy manova ninina ny fanovana mpitondra raha tsy manova rafitra isika satria io rafi-panabeazana io ny fototry ny fiarahamonina tsy nampianarina atsika ny kolotsaintsika profo anankiray tsy nampianarina anao no mitrandraka ny arena misy eto Jojorobe de ny avy any ivelany no mitrandraka an'io tsy mahay mitrandraka an'io isika tsy misy mahay mitrandraka an'io zany hoe nampianarina anao hiasa any andrenivohitra fa tsy hitrandraka ny arena misy eto tsy hainao akory no manodina ny arena misy eto atoerana eto raha makany fatra tsinanana ianao na fatra nalanjorovo amanjato taona ny letsia arina isa taona fa tsisy mpividy tsy mbola haitsika akory no manao dovay letsia mandrakandroany de azo tehirizina mandavataona ny letsia de nefa vola be ny dovay letsia tsara lavitra noho ny dovay voaloboka aza ny dovay letsia nefa tsy nampianarina ny olona any no manodina letsia fa hoe ahondrana ihany de rehefa tsy mandray ny avy any ivelany de arina zany ny zava-misy eto amin'ny firenentsika ilaina ve fanabeazana io eto amitsika
apetrako aminao fanontaniana mbola ilaina ve iprograma mpampianarana io fa raha ino entina eto dia miomanao mpiasa fotsiny isika fa tsy miomana hitranaka ny arena misy eto amitsika zay ny tolomanay itetezanay an'izao tontolo zao anovana n'le rafim-panabeazana anovana rafim-pitsarana anovana rafim-pitantanana ny administration anovana ny rafim-pifidianana anovana ny rafitra fahasalamana ny rafitra rehetrarehetra de tsy mifanaraka intsony amy zava-misy tsy misy ilana azy tsono izahay a fa efa lany daty tanteraka izay a ny tolomanay an'ilay a fanovandravitra zay anetanany avaoaka ananjozorobe anazavanay an'izay arapitsy maraina amy sivora sasany amin'ny village tsara be iny toko misaotra betsaka am'izay fanazavana zay nitonao zay mino zay fa misy any koa sehitra hafa zay voakasy ty fanovandravitra teo koatra le nitarisana teo le tonano fanazavana teo ny sehatra rehetra no voakasika ao anatin'ny fanovandravitra zany hoe misy ahatra be deabe fa tsy normal tsony eto amin'ny firenentsika eto raha mijery lalana makaty anjozorobe zao tsika de mitaraina avoaka ananjozorobe hangataka any amin'ny fanjakana foibe fa nga ny mpitonga eto anjozorobe tsy mahay manamboatra lalana décentralisation dikan'izany mila décentraliser io fahefana io fa tsy erany foibe isaky ny anjaitra lamba ve ohatra de erany foibe mahazo manjaitra ny akanjonay ve izahay mahazo manamboatra ny lalanay ve izahay tsisy fahefana zany eto fa mpanatatera manaraka baiky fotsiny olona eto zay ny isirosona amin'ny fanovandravitra fa tsikena zany hoe tsy maintsy ny erany Antananarivo vo afaka manapa-kevitra anampina lavaka amin'ny lalana anankiray ny mpitondra eto de nianatra nareo eto ve afaka manao visite technique ohatra sa izy nareo manao visite technique amin'ny tomobile tsisy eto miakatra ny Antananarivo zany nareo manao visite zany hoe tsy misy mahay mitsara frein eto hoe mihinana frein tomobile sa tsy mihinana tsy misy mahay mitsara jiro eto hoe mirehitra ny jiro ny tomobile sa tsy mirehitra zay ny atao ny visite a tomobilinao zany vitanao tsara tare ho atao visite any Antananarivo mandrapatonga any izy potiky ny lalana ratsy lany visite ve le tomobile tsy lany manao corruption ndray zany ianao tsy maintsy anao manakaraha manao corruption mba halany visite anao mba afahanao mody aty raha tsy zay de tsy lany visite anao vokany ka amin'ny olona de anao visite technique iny any ataony ampitolaina olona ny papier de papier ny tonga any ka na tomobile maty efa sy feno setroka azy tomobilinao lany visite any iny vokatlay rafitra décentralisé na ny visite technique nidina ty amy district rehetra tokony misy visite technique ny région rehetra tokony misy centre immatriculateur fa tsy maintsy any Antananarivo ianao manao mutation nefa ianao miaingy avy any ataotsika azy tsiro mandidy de any ianao manao mutation inona ny vokany tsy maintsy manao corruption ianao andany vola manetsina manapitrisy ianao zay vo avita visite technique inona ny dikan'zany zany ve de tsy ho haitsika ianareo eto ve de tsy misy mahay mahitsaka frein de rehefa mijanona ny tomobile de lany visite zay le tomobile frein tsarainao anatiny io de jiro ny tsarainao anatiny io tsika tsy mbola manana appareil izy ijerena setroka io mamboaka setroka manao ola tomobile io tsika tsy manana ninina fa reo ihany ny tsaray raha de hoe ay lany visite zany zavatra zany milana décentralisation ka raha misy eto anjozorobe zany de tsy mila miakatra Antananarivo tsony ianao zany mikarakara taratasy maro samihafa ny passeport tsy mila miakatra Antananarivo fa tokony isaka ny province avy any Digo ianao anao passeport teratany malagasy ianao zonao manana passeport malagasy mandany ray tapitrisy ianao zany akoatra ny droit aloha tonga any Antananarivo anao mbola risoriso na corruption koa raha tianao vita malaky ny passeportnao sarotra ve no manao passeport any Digo imprimante no ilaina de appareil photo de iny imprimante iny no zaraina anakenina fotsiny no ilaina era Madagasikara de connecté nareo centre anakeninareo de amin'ny anaran'ny passeport malagasy sarotra ve manao an'izany na madame iray fa izany a le fanovandravitra takinay fa na miova aza io filopirenena io ka tsy miditra amy décentralisation isika de namany vermaina ihany matymaty foana ihany iren'olona maty tamin'ny tolona reny satria zany any mila hitinomana fa tsy hoe ny fanapakevitra rehetra de akarana any Antananarivo zay zao a sehatra anakiray
anaporofona aminao hoe mila manova rafitra isika. Azonao tsotra toko, azonao vara ve inona zany mety vokatra vinavinainareo raha to tanteraka le fanovan-drafitra, ohatra hoe raha raisiko zao hoe ady mikolokolo zany tena anisan'ny fotoran'ny firenena amin'izao fotoana zao, ady mikolokolo dia mety vahaolana amin'le ady mikolokolo, anisan'ny vahaolana amin'ny ady mikolokolo hoe ty fanovan-drafitra ty. Kolokolo inona moa no foananao raha tsy misy fitsarana ty amin'ny basy? Tsy maintsy akatra any Antananarivo ianao zany hamonjy fitsarana. Tsy district Antsozorobe ny any fa tonga any koa Manjakandrena, tonga any koa Ampankazombe, tonga any daholo any district rehetra. Ary raha ohatra anao ka tsy mahazo rarina amin'ny première instance dia miakatra ry amin'ny cour d'appel, tonga any daholo indray any amin'ny province ray manontolo. Ny mpitsaratsika mpitsara efatra miasa ho an'ny olona ray hetsy dia atao vonikajinao. Misy olona efatra zany manday anareo aho, nareo misy ray hetsy manana afera amin'ny tribonaly, anao kolokolo ianao sa tsy anao? Voatery le rafitra nge ianao ianao maika hody, ianao tsy manana trano Antananarivo, tsy maintsy manofa trano ianao zany raha mivantanany, mbola manofa avoka ianao mba avitan'ny aferanao malakilaky. Inona ataonao? Mitady olona ianao, malala olona ve monsieur Lazare am'izao fa misy zatra karakaraina maika be ty, zay nge mahatonga mikolokolo fa raha mandeha normal io ka accessible zany hoe ny olona rehetra dia afaka miditra amin'ny fitsarana amin'ny fotoana ty nidirana eo, ilaina ve mikolokolo? Tsy mila manao kolokolo tsony ianao. Zany hoe raha apetraka ao ny décentralisation ka avelanao ny olona ty amin'ny faritra manana accès na miditra ao amin'ny rafi-pitsarana. Eto Antsozorobe ohatra akaiky anazy io le fitsarana na any amin'ny commune mihitsy azy, ka raha tena manana fitarainana izy hoe novonono ny vadiny tokoa ary le vehivavy, tonga amin'ny commune izy mitaraina, hita ny fahavoasazy le vadiny, hita ny fiarahamonina eo fa nidaroka tokoa le ranga. Manomboka eo tsy misy lehilahy samy midaroka vady tsony rehefa eny tao amin'ny commune, fa nigadra amin'ny commune le ranga nidaroka vady, ary azonao verifienao amin'ny commune aza hoe io tokoa le ranga migadra io, fa tsy hoe mody niakatra ny Antananarivo dia migadra ny Antananarivo izy, ahoana moa ny afantaranao fa mbola ao izy nanao corruption indray izy mivoaka any dia nifindra commune hafa indray izy dia andray izy mampitsaly vehivavy hafa. Eto amintsika mahita zany commune zany ianao eto Madagasikara hoe manao mariazy dia atao soratra crayon fotsiny ao anatin'ny bokin'ny commune, dia tsy mila mandalo divorce tsony ianao fa commune fotsiny dia voafafa mariazy. Rafitra daholo zany problème zany, izy amin'ny mpanara-maso ny commune, maso mahita ny anay crayon ny ataon'ny lehibe ny tanàna dia fafana fotsiny lay mariazy dia izy ny mena vola dia tsy mila miakatra tribunal. Nahita koa zay commune vita mariazy zao ianao dia tenenina fotsiny be ny tanàna mena vola dia ombotana le boky, le page misy ny mariazinao, ombotana le boky dia voafafa ny mariazinareo, satria tsy misy fitsarana eo akaiky eo andrava le tokantrano rehefa tsy mifanaraka le mpivady. Tsy misy fitsarana eo akaiky eo, lavitra le fitsarana, mitady lalana zany hoe lasa génie du mal, avanana amin'ny ratsy isika malagasy vokatsy le rafitra no manova olona. Fa diso be mpitondra fanjakana no miteny hoe ovao aloha ny toe-tsaina. Ny toe-tsaina dia ny rafitra manova azy, zany hoe terenao ny fiarahamonina anaraka n'io rafitra io, ka rehefa tsara ny rafitra tsy afaka mivily zany ianao rehefa misy rafitra ifezana anao. Fa io rafitra iny mahatonga ny gabraraka ray manontolo io dia samy manao zay daniny kibony, ka rehefa tsisy WC tokoa ve moa eny amin'ny arabe aizanao ny anao maloto dia ratsy ve ny toe-tsain'le olona raha mpipeny amin'ny arabe izy, fa tsy maintsy ianao mpitondra no mametaka WC isaka ny 200 metatra, ka raha mbola mipipeny elanelan'ireo le olona dia azonao sazina ary ny fiarahamonina nameloko anazy hoe olona dala maro ny tia ry misy WC nefa mbola manao maloto eto izy. Nizany rehefa tsisy WC eo dia amarin'ny fiarahamonina ny fanaovana maloto eny amin'ny arabe. Rehefa tsisy fanaripako amarin'ny fiarahamonina ny fanarina fako eny amin'ny arabe. Vahaolana zany da ovaina ny rafitra dia miova ho azy le toe-tsaina tahaka ny any ivelany any, ngany anao afaka manary fako amin'ny arabe, asina caméra fotsiny dia tsy afaka manary fako amin'ny arabe ianao. Ianao ve samy mihinana manga ao anaty banky? Mba valizo fanontaniako zay.
masavy ianao rehefa vokatra manga de mihinana manga io mason'le ao anatin'ny banky eo ianao miditra ao amin'ny banky de mihinana manga oatra n'inona aloha satria mangamanga vidiny eny an-tsena de tsy mampiasa aty ianao fa miditra ao anaty banky ianao tsy mahasahy ianao ohatrany sarotra ny hinanana manga tsy satria ny banky de fantatra ao fa madio ao a de rehefa tonga ao ianao de tereny le fiarahamoninao ianao hanao madio ary raha miditra ao amin'ny banky ianao na tsy mahalala fomba azy ianao de lasa miaraba olona ao azy ianao satria kalma be ao am'le toerana de miaraba ianao manao tompoko zay ny atao hoe rafitra zany hoe mirafitra ny manovanao ka misy rafitra maromaro ohatran'ireny de tereny iny ny fiarahamonina de miova ny toetsain'ny olona miaraba olona izy a malala madio izy fa rehefa eny an-tsena ianao manao azafady ve anao sa miaraba olona miaraba olona ny tsena ka miaraba olona rehefa isotry arakaraky le tsena zay ny lazana hoe tanàna aloha fampiaraby satria mbola kely le tsena noho izany a rehefa feheziny rafitra ianao zany de le rafitra no mibaiko ny toetsainao fa rehefa tonga ho isotry ianao ka iaraba olona de na ny olona azy eritreritranao adala nefa tsara amin'ny araba zany hoe le fiarahamonina zany a de tereny io rafitra io a de le rafitra mamolavola toetsaina de mamoaka fiarahamonina madio isika de zay rafitra zay no apetaka ny mirafi-panabeazana de ampianarina ny tanora atsika ny hoe ity le atao hoe mety de ity le atao hoe tsy mety tsy misy tsony zany any mirafi-panabeazana tsy ampianarina atsika ny kolotsaintsika mifanohitra amin'ny kolotsaintsika ny zavatra misy any amin'ny rafi-panabeazana de zao a rafi-piarahamonina potika zao a miady daholo ny mpiray-tapo miady daholo ny fianakaviana miady ny ankohonana miady ny mpiray-tanàna savoritana ny fiarahamonina misy atsika raha vatanteraka le firenena vokany a mitotonga nisan'andro san'andro ny toekarena zay ny vokatlay a fahafatesan'lay rafitra zay na amin'ny tanana ianao a raha pitso anasivora sasany ao amin'ny village tsara dia eo a lakamisy dia tsy misy vetidirana maimaimpona ny fahatongavanao zany tsisy vola alonao a fa tsy misy zavatra zaraina koa mazava ho azy fa miantony anaovana an'izao zavatra zao de ny fananana taranaka miferitreretanao hoe ipotika tsisy raisina ntsony ny fiarahamonina malagasy raha mitohitozy ny fiarahamonina misy atsika zao a de isorana be deabe andre RCR eto toerana satria zareo no napitranay ato amin'ny plateau tato zareo no miorganiser zareo no mandray anay a zareo ny citoyen responsable mikarakara eto fa raha tsisy azy reo zay a tsy afaka manatanteraka an'izao fiofanana eto anjozorobe zao a dia any tananay ny vahoaka fa raha ohatra ka mbola misy citoyen responsable na olona ndraiky reto anjozorobe de mbola misy fanantenana ny anovana any Madagasikara teny tompoko nafinaritra ny fanazavana zay nentinao ary moa zay fa mbola avo foloeny zay no entinareo a rapitso ao amin'ny village tsaradia irelaka misy zany ary manentana ny vahoaka zany a amin'ny fahatongavana eny toerana rapitso amin'ny sivy sasany izy teo amin'ny sivy sasany tsy misy fetikerana ary makasitraka n'Andriamatoa Lazara Zaverson zay mitondra izay fanazavana izay a ary tokony andraikitra ihany koa amin'izay fanaovana ny fiofanana rapitso izay de akasitrahany nareo tompoko mivahina teto amin'ny radio Anjomara ary irariana indrindra ny soa sy ny tsara amin'izay ndraikitra zay sahanareo izay ianareo ato amin'ny radio Anjomara no isorana be deabe satria tsy afaka mampita izany avahoaka se raha tsy misy anareo a isorana be deabe ny vahoaka ny haino atsika tamin'ity takariva ity a isorany ekipan'ny RCR ny karakara n'izao fandarana zao ihany koa niaraka tamin'ny radio Anjomara de manao mandram-piona ho amin'ny rapitso indray a amin'ny sivy sasany ao amin'ny village tsaradia eo lakamisy a veloma tompoko sotra betsaka veloma tompoko de makasitraka ny mpiaino hatrany ihany koa ary